indrindra dia ny raha manokana ny ambosy malalako ary ny raha ihany koa ny dada malalako indraindra faly voninahitra avantata malalako indraindra faly voninahitra mandeha faly tonga ny fotoantsika sy rahatsika miandray ny fampianarana mba mahafahateny haiko na 5 na 6 firy ny androany 6 mampianarana numero 6 zany androany mazava tsara le ny falety mazava tsara ny teny alontsika dijery mikasika ny zava-misy manena amin'ny tany ina mikasika ny tapatapaka teny sa mazava tsara ny zava-misy fifandraisan'ny firenenan'Itarika fifandraisana eo amin'ny Amerikanina sy ny Rosianina ny fiafarany izay ary avontsika dijery hoe Babylone no be efa teneko taonareo tamin'ny Ariany ary lehibe ny otrany hoe hitsazona mihitsiny izy ka tsy azonareo mihitsiny izy fa zay mihitsiny letiny aloko fa mba nijery mbo manazava aminazy hoe ao a ny dikany izany teny izany voalohany indrindra aloha resaka Babylone no resahana zany Babylone zany a dia firenena nantsoin'ny dada Maria avara nandravan'ny Israelina no ny dikany Israelianina ary isan'ny le olona natao hoe Nebukadnezara natao mpakaliava hoe mpamoko efa ndarozany ka manio hoe ino Nebukadnezara mpamoko nefa zay Nebukadnezara zay dia Babylonianina mpamoko sampo manana Andriamanitra eo 40 metra mahery teo ka manizay le ny taribongana nataony ary zany Nebukadnezara zany dia tena divolo zany zay tsisy Andriamanitra miaraka tamin'izany tena zay dada Maria vanefa fa mamoko ary rahako andehanafika ny Israely zay le hoe Babylone aloha raha tianareo mazava le ohatreo miara mamaky raha mety manio hoe mazava mosina zany ny Babylone io a zay nisan'le mpanjaka teo Nebukadnezara io a no nanafika ny Israel zany hoe zavatra vetaveta zany firenena vetaveta zany ary mpanjaka matsiravina neo dikan'izay mpanjaka tsy tia dadaviavana Joshua ka rehefa kilasy Babylone zany dia na le firenena matsiravina na le mpanjaka matsiravina mety ampiasaina ihany le mpanjaka mety ampiasaina koa ny firenena fa tsy tia dadaviavana mihitsiny zany menina zany efa kilasina hoe Babylone ila le Babylone zany satria miseho le Babylone io a ao abokin'ny Apokalipsy ary iza le Babylone ahoana ny fiafarany lalana inona zavatra miseho aminy iza ny Babylone io raha mbo tsy atety zao
satria raha tany androny taloha ny Babilôna lay anatin'ny Israel tamin'ny andron'ny Nebokadnezara tany foana moins 590 tanoany moins 590 tanoany mazava tsara le zany a soratanareo voalohany a zany Babilôna zany dia fanjakana Babilôna tany amin'ny andro taloha raha vao tsy am'teny zao zany dia eo amin'ny Iran Siraka iny izy raha tena atao précis zany dia zareo irakianina dia moa mipandray iranianina koa izy satria orina ny Iran Iraka zany zao tsy am'teny zao io dia fangarony Iran Siraka taloha zany ateo Babilôna zany satria ny diana spiritianina ekiza fa Iran Siraka ny Persa dia Iran ary Mède dia Irak satria mipangaro tao anatin'izany firena Babilônianina zany reto iranianina siratianina reto tamin'izany fotoana zany mifangaro reo ary latsia ny diana spiritianina satria mirina dia natao hoe Iran Siraka tena ny tamin'ny andro taloha dia ndraiky teny amin'izao fotoana izao isa ty Babilôna libretia dia ovatitiana ny Apocalypse 17 Apocalypse 17 a no ovatitsy am'izay Apocalypse topafito ambin'ny folo dia manoko mindiny voalohany itsy ary tonga ny anjely anankiray tamin'ny fito zay nanana ny fito dia teny tampoka nanao hoe azy lety dia ho asehoko anao hoe fitsarana ilay vehivavy tranga lehibe zay mipetraka eny ambony ranomamy mazava tsara leno zany ty vehivavy tranga lehibe zany dia mipetraka eny ambony ranomamy ny vehivavy zany izy io lay sangatsangany mpanjakany tany sady nataon'leo ny divay fitsangatsangany miponina tamin'ny tany dia nentiny tamy fanao any aneto zao aminay ka vehivavy mitaingana bibidia ny voninjaky tena nanana fiteninan-jaky sady nanano fitso tamin'ny kafolo mazavaiky daholo rehefa avy eo ary raha vehivavy dia mitafy lamba volom-palazy zaky ary mirambaka volamena sy vatsoa telona sady mitana kapoka volamena teny an-tanana teny zava-vitaveta teny zava-marotonona mpitsangatsangana ary misy anarana voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe reny mpitsangatsanga sy ny zava-vitaveta amin'ny tany ary hitako fagnindro raha vehivavy dia leon'ny ranona masina sy ny rano mampitolany osfa korana hitasy eo dia gazy indrindra dia hoe ilay indrery tamiko nahoana moa ny gazy ianao izao ny laza moa ny zava-miafina ny amin'ilay vehivavy tia mibibidia mitondrasy dia manambo fitso tamin'ny kafolo ny bibidia ny fitanao dia teo ihany atsio zao nefa efa hiaraka dia ny lavaka tsika noisa ka ho lasa ho any fandinganana ary ny monina ambony tady izay tsy voatsoratra eo boky fiaina tamin'andrena zotono zao dia gaga raha mijery izy efa teo ihany ka tsy ho zao nefa mbola ho avy indray ino ary ny hevitra ny sifandre dia miloa fety dia tena vohitra fety zay fiatranga vehivavy ary manjaka fito io efa lambo ny dimy ilay mbola ihany
ilay no toka ary efa toka izy dia tsy maintsy mitoerakekely ary nydidizitao ihany ary tseo zao izy namany fito mavalo azy ka lasa le fandinanana ary nytandoka fotsy hitanao dia mpanjaka fotsy tsy mbola nazo fanjakana fa mandaitaefa notompanjaka ray notompanjaka iray oraliarana ndididizy ireo dia miara saina miara mahasaina ka maniniry sy ny fahefana dia dididi ireo dia ady amin'ny zanak'ondry ary zanak'ondry amisy azy satria tokony tompo sy mpanjakampanjaka izy aheritsy azy koa dia vita momba azy dia ny olona voaandro sady voafidy amin'ny mahatotsy ary izy tampo ny rano zay efa hitanao ka hipetrany le vehivavy dia olona tsy vahoaka betsaka sy firenena maro samy afampite ty rano ty zany zay hipetrahan'ilay vehivavy ny olona sy vahoaka betsaka firenena maro ary samy afampite ao zany izy no mipetraka zany amiro firenena maro zany afampiteny ary mitandoka fotsy sy mivitry vitanao dia eo no antan'ilay vehivavy tsara ka tsinotsinona azy tsy ampitanjaka azy ary inana ny nopiny ka andevona ny tenany amin'ny azy ka io dia vonondreto amin'ny afo zany ty vehivavy fantaterany dalan'io fa andrea maty efa nanamiokoan'ireo akateraka ny hevitsy mifanara-tsaina ary anome fanjakana ao ilay dididi manapakateraky ny tenin'andriamanitra eto zany dia hoe omena ny dididi mihitsy nilay fanjakana ka tsy maintsy ravana le vehivavy zany didy azay ary raha vehivavy hitanao dia tanana mibe izay manjaka mpanjakany tany tanana mibe izy dia vehivavy ty zay zany no voaresaritsy am'izay hoe iza zany izy io fampanjaka lehibe izy io azay tanana lehibe izay manjaka mpanjakany tany tanana lehibe anankiray ary misy mieritreritra mihitsy fa hoe io tonga sasantele vatican zany manjakazaka amin'ny tany zany dia mahita matsireka tsy misy vatican manjaka amin'ny tany zany zao le hevitra zareo le teteny hoe pampapikipikio zareo zako zay izay koa loha mianjakazakany vatican reo fisy mianjakazakany mihitsy nankely any tety mampahoaka anazy zany izay koa miatahoran'ny olona sy vatican zany inaka iny sisinoany zany sy indianina ohatra fa iny hoe mampahoaka anazy mihitsy mitovitovoa rehefa ela io a mitady apetako anao fampele mila moa zany ny tanàna zay manjaka mpanjaka ny tany ka atahoran'izao fotoana izao da zay hoe vehivavy zay dia io zany fampianapelako aminareo fampainareo na valona mba apelako fampiana fotsiny iza izy hoanjeny tsara dia ka toa tsy dia mbola maky teny kasika an'izay ihany aloha bakako moa zany iny anankiray iny satria ilay ravateko dao le teny dia teo aho mahazo tsara ny boky tenena nareo ty miaraka aboakako dao le teky rehetra zany apokalipsika atao zao ity apokalipsika atao zao ity Gastelo ity zany gastelo misy bokely ato miandrika vetivety nareo ao vetsika bakina zay ami'iny ao amin'ny
fomba rehetra na kristiana sy mazava azy. Apokalipsia 14:8. Sabonazy mbola mamaky koa io. Apokalipsia 14:8. Nanaraka an'io dia nisy anjely anankiray hafa nanao hoe rava Babilôna lehibe, ilay nampisotro ny firenena rehetra ny ifaifadizerana tamin'ny fitsangatsangana. Izany hoe ty Babilôna ty zany no tena maro ty fampitsangatsanga mihitsy ny tena izy. Fa no zavatra tena ratsy mihitsy ny zany hitany. Izany hoe firenena mampitsangatsanga zany ny firenena iray io. Pampalao ratsy olona. Mampianatra ny olona faharatsiana mihitsy zany amin'izay resaka etika zay zany. Arava izy izay tenin'Andriamanitra eto. Dia Apokalipsia 16:19 ilay. Apokalipsia 16:20 zany, Ukraina-20. Dia ny sivy-ambin'ny-folo bakitiky. Apokalipsia 16:19. Ny vaky tery ny tanàna lehibe, ny vaky tery ny tanàna lehibe, nirotana avokoa ny voatry ny firenena maro, ary notsarovana Andriamanitra hifadiniana lehibe mba hampisotroany azy ny kapoaka ny divay ny fahitany fahadizerany. Zay zany misy toaran'ny Babilôna ilay tanàna lehibe hitatsika teo. Zay hoe Babilôna lehibe, tanàna lehibe mihitsy io zany, raha tanteraka mihitsy izy zany, vaky teny mihitsy io ka voalaza ny teny. Zava-doza mihitsy zany ny sary mavony Babilôna lehibe ty, ary mitainginy eo ambony bibikiny, mibaiko ny bibity izy ary ny farao moa zany nakarapoko ny bibity zay izy efa avy eo. Iza zany firesahana ty, iza dia tena petrapetraka ny Babilôna ty, iza maro ny izy io. Dia rehefa tsy tena mihitsy zay. Dia teo tsika vao nahitany eto amin'ny Apokalipsa 17:5 hoe Babilôna lehibe reny mpitsangatsangatra ny zava-petavitany tany. Ny Apokalipsa 17:5 sao zay le sakotra ny Apokalipsa teo. Amin'ny farany voafatetsika Apokalipsa 18. Apokalipsa 18:2. Ary niaso tao feo ely izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenany dia misy fidirany mpamamaloto rehetra, ary firen'ny volona maloto halina ny olona rehetrarehetra. Satria ny olona rehetra dia nisotro ny divay fahadizerana noho ny fitsangatsangana. Ny fanjakany tany no mitsangatsanga taminy. Eto zany dia tena atany amin'ny fanjakany tany zany miaraka amin'ny vola ny fitsangatsangana. Ary ny vaky etỳ an-tany nazarena tamin'ny fidibany ny zava-mahafinaritra ireo mpafana. Izany hoe toerana fanaovana fidibana zany tia, toerana fanaovana tena fanaovana ny kilalo sy ny vaky rehetrarehetra mihitsy, pakana rena sy ny zavatra mahafinaritra mamin'ireo mpafana. Tena ny eo teo hafa ray koa avy tany an-danto na hoe
miatanareo vaovako mba tsy hailokamy sy tiomvonandrozany iomondrozany zany fa efa miteka amin'ny lanitra loatra ny fahotany dimy fadimy zany a apocalypse 18 de 3-4-5 Lévitique 3-4-5 fa efa miteka amin'ny lanitra ny fahotany ary efa fiarovan'Andriamanitra ny anatsiny fa nioraka ny asany izy adiny fahenina indray zay ary ataovy afosasaka amy izay nataony ampisotroy amin'ny kapoka re ny nanomezany izy ampisotroy amin'ny kapoka nanomezany izy taoneo indoko ohatra zay mampisotroy anare atao fotoraky ny avonavona sy ny vany tamin'ny zava-mahafinaritra azy eo amampiny fampijanina sy ny famporina azy fa izao mampitony fa mizakavavy eo fa tsy tonga tena ka lampay zay fisaonana ay tena mizesta mihitsy zany ty vehivavy hoe vehivavy zona lehibe sady fampitsangatsangany mpanjaka fampitsangatsangany olona rehetrarehetra fanao afera loza mihitsy e tena manana tanana goavana mihitsy izy noho izany kosa ny andeny fahavary noho izany kosa dia ilay etota aminy ilay andro monja ny mozany efa fampetsana sy fisaona mosary ny fandevonana afo ny tenany satria maheny Andriamanitra zay mitsara azy hitomany ny segogory ny mpanjaka ny tany dia nidanadana taminy dia niara-miba taminy tamin'ny fafinaretany mofo rehefa mahita ny sefitiny fandoroana azy hijaneny lahateny izy ireo aizenareo hijaneny lahateny izy ireo fa tsy ravina ny fijaliana fanao hoe loza ity ry Babilona lehibe ry tanàna maty fahoreran'ny moja dia tonga ny fanangeronanao ny mpivady ety an-tany koa dia hitomany azy hibogoka fa tsy fividintsony fa tsisy fividintsony etam-batrany dia volamena volafotsy vatosoa hoany rombony bazara ngamba volomparasy parasily jaky tsy azo many isan-karazan-deta ny mpanaky voary isan-karazan-deta ny mpanaky isan-karazan-deta natao tamiazy sadidy sy ny varana ary ny vy mampibatotsanga eny vozomany zavamany kamanty eny kamanty ivay ililona vatinatary mofo lovanay olona ary tena tany amin'aina sy ny vatan'olona zany dia tena tenao anatin'ity toerana ty ny voankazo nefa ny fonao lalany fotonao ny any tia manjavatsy rehetrarehetra dia hitaretsony ny mpivady ireny zavatra ireny zay nazarena taminy dia miteny izany eny lahteny fa tsy ravina ny fijaliana ka hitonany sy iferinana hoe lozy ty ilay tanàna lehibe zay tafin'olombony kotsy maventy sy lamba volomparasy ary jaky sady mirambaka volamena sy vatosoa mbamy voanjo kanjo oereny mojana ilevina zany areny vehivavy zany ary ny mpitondra sambo rehetra zay rehetra mandeny ambony ranomasina mbamy matino sy izy rehetra manandra amin'ny ranomasina dia nijany eny laviteny koa eo zany dia mazavo azy fa ny tanàna ty zany amoron-dranomasina io ary eka zany nanapitenana azy ko miantsotso ka miantsoantso le hitany setiky ny fandrahoana azy nanao hoe aiza itsono ahita tahaka zany tana lehibe zany sady na misy vovoka lohany izy ireo notomany sy mibogobo nanao hoe loza ity fa ilay tanàna lehibe nampanankarena ny tamtrano rehetra teny amin'ny ranomasina no zavatsy rahabe tao anina levina tamin'ny uraray motsy nefa minonandreo azy ianao lanitra sy anareo romasina maminareo apôstôly sy ny mpaminany koa famifamezandariny anareo
naveloan'Andriamanitra azy. Zay dia ny faraina roapolo tamin'izay dia nisy anjerana andraika nakavady ohatra ny vaty lehibe fitondra-fariny ka nanimpiavitany anaty ranomasina ka nanao hoe zay raha tampoka ohatran'izany ny Babilôna tamina lehibe ka tsy ho hitany intsony. Dia tsy ho reo intsony ny feon'ny mpendiary ka sy mitsoka mizity mba mitsoka sondrina sy ny trompeta ny mpambatao zavatra rehetra tsy hita homona intsony ny feon'ny vaty fikisondra-farina tsy ho leomona intsony ny fahazavany jivotra miraperaka homona intsony ny feon'ny mpapakatra sy ny ampakarina tsy leo homona intsony satria mpambantonao dia lehibe ny tany ary mety fanevirevenao na fivompehina rehetra. Tao anatin'ny tanany koa ny ahitana ny rano taminany sy ny masina mba amin'izay tanovometety amboniny tany. Zany tena toerana tena mahatsivavina zany ty toerana ity, tena toerana paratsina amoron'ny ranomasina. Satria dia hita mihitsy izy nareo zareo amoron'ny ranomasina reo. Ka eo katsika dia ataoko mandety an'izay teko izay nareo ahoana zany teny zany, iza zany teny zany manome anareo minitra sotra eo amin'ny dimy eo fa miara-dinitsy mba afaky napetraka aminareo zany zay. Iza io mety anareo fa raha azo teniko zay iza io. Efa mipintra ve nareo? Ay, efa mikovalina na satria lasa elabe nareo ka lay.
dia misy moa mametaka hoe zany babilôna zany dia samy fehiteziteny anisany dia zany babilôna zany ka mivaly moa le mpanareo ilay vehivavy zanga zay nanjakanjaka tamin'ny mpanjakany tany sy miaraka tamin'ny fototrao sy maro samihafa dia ty zakobony fa ny amerikana zay ainareo tsara fa ny amerikana manjakajaka amin'ny tany io mampivotsika teny zao eny fa anatin'ny rosia raha mbola tengenana da moa teny anareo hoe tsy arisy rusie mo ary tsy afaka arisy rusie moa manakandro izy mbola mitaingina ny rusie mbo eo amboniny zany vaovao zany moa zany rosan'iny maty manaraka akona programme io sy marisa rusie izy fa manaky ny teny rusie lo afa am'izao dia mbola araka ny teny gazay avany io hoe mitaingina ny mpanjaka zany bibidiara tainginana zany mbola mitaingina eo dikan'izay ateto matsy mitereza le tanana lehibe zay vaky telo io eo dia kizavitra fa tanànany amerikana zany vo zany ary tena grave be amle mampalahe tsy mampalahe fa mahafinaritra mihitsy mizany sary zany dia kapoka ao anazy koa zay miampijangajangany mivereretra tamin'ny vehivavy janga io dia nyfanjakany tany zay moa tonga hoe mahery amin'ny commerce international mihitsy ny amerikana satria zay hoe mijangajangany mpanjakany tany mihitsy am'zay io dia anisan'ny voadoma mafy am'zany a io Times Square lela zay fa malaza io ary io le tazana tele molina masina io Times Square tsy iza fa rehetra hoe manatanina le a New York io zany restana zany anisan'ny vomafy mihitsy ny tanàna anankiray io ary teo mihitsy na tanàny setroka mirehatra be mihitsy hoe rava Babylone ka zany ireo patron tele molina masina raha dinikomaly na tsy iza zany toeran'izany fa New York zany zay misy an'ilay toerana atao hoe manatanina zay misy an'ilay atao hoe Times Square le tanàna manazy tombony tany lay firitiny zao tontolo ao tena misy mivarotra parapata le tombony tany satria tena multimilliardaire manera an-tany mihitsy io ny toerana io fanaovana mivarotra matiravina mihitsy zany toerana zany ary tanàna mpanakare zany toerana zany zava-doza zay ny zava-mita nefa mivaly aminareo dia anazava am'izay hoe vehivavy ny azy konana zay natafiriny io nefa vehivavy matetika hoe fiangonana ny ilazana an'izay ny apôstôly Paoly koa dia nanimitra ny vehivavy kaka ny fiangonana marina be zany sary zany fa ny soatra masina koa hitatsia tsara mihitsiny fa ny vehivavy dia mampiseho tanàna mampiseho tany mampiseho firenena ihany koa rahitatsia zany amin'ny apokalypsa 12 ao amin'ny apokalypsa 12 dia mampiseho mihitsy hoe ny ilay vehivavy zao a dia ny firenena Israel nefa tsy tsia zay tiazy loatra nefa tsy akely a mandray ohatra dao zany nareo mandeha exemple teny ny vehivavy zao dia firenena Israel lay raha viatseny apokalypsa 12 filaovana kelikely Apocalypse 12:17 Apocalypse 12:17 pesitra tamina vehivavy ny javana ka ary amin'ny zanany sisa mitandrina didin'Andriamanitra sy maka tamin'ny fanambarany Yehosoa no ny fitsoan'ny diany dia tena fikasodranomasina izy no mitsakoka mihitsy a dia hitatsika mihitsy hoe resaka Israel moa tsy resana izy ty indray ka ny taranaka Israel zany io resana hoe vehivavy io sy ny tanànany da io zareo israelianina ny firenena israelianina zany vahoaka israelianina zany eto zany le vehivavy dia misy tolo firenena indray dia ny firenena israelianina sy ny mety zanak'Israely eto zany
da le vehivavy zany dia misy toro irenena indray araka an'izay lerosoa ampisehoana anazy. Ny vehivavy ihany koa nefany dia afaka misy toro fiangonana arakaraka an'izay lokana anazy dia izay ravisan'iny le eto amin'ny bokiny Efesiana toko fahatiny Efesiana toko fahatiny andiny fafilo zany ao amin'ny fahatelo amby roapolo Efesiana 5:23 sy 24 fanolany lohan'ny vavy tahaka ny ahosoany lohan'ny fiangonana izay vatany sy manana azy ho mpamonjy. Zany hoe ny lahy zany lohan'ny vehivavy dia ny ahosoany kosa nefany no lohan'ny fiangonana. Zany lehilahy zany dia maka toeran'ny ahosoany no fiangonana zany hoe mitokatany ohatra ary ny vehivavy dia maka toeran'ny fiangonana ihany koa zany. Zany hoe fiangonana zany dia afaka soloana vehivavy toerany ihany koa maran'izay lafan'izay. Dia mahatonga hoe manana double jeu zany ny vehivavy sady fiangonana ny firenena ary efa niara-misy daholo zany. Zany aloha tany zao veletsika am'izany satria samy misy daholo io na ny vehivavy naka endrika fiangonana efa misy ny vehivavy maka endrika firenena amin'izao farany zao zao rehetratsika zao. Satria hitanareo tsara fa amin'ny farantia dia lasa firenena ilay vehivavy rehetratsika teo. Miletatsika amin'ny enana dia boky apokalypsy kisemena izy iny dia konfleksisika farany teo. Apokalypsy 17 ny 18 ary raha vehivavy hitanao ilay tanàna lehibe izay mifehy mpanjakany tany dia manao zany fa firenena zany izy mitendry satria tanàna lehibe izy fahatarana zany galo ao anatin'ny firenena lehibe anankiray zany izy midika an'izay fa tanàna goavana be anankiray io zany zay fitafiatra zany dia hoe tanànan'ny Amerikana midika an'izay tanàna lehibe izy firenena goavana izy misy numerika dia morona masina ampiasana dia tanàna lehibe dia nisan'izany ny Times Square io hoe fanesako tailaka eny fotry ny tanàna io ary maomorona masina moa izy io ary tena nisy ranomasina be mihitsy ny fotoana makao ranomasina tena ranomasina izy izany rehetra zany no iresahana amintsika dia ny tanàna New York zany izay malaza dia eto ambony tany dia misy zany teo manatanina zany zay misy Times Square zany. Ny tena toerany fipetrahany vehivavy zany ka zany satria tena mapio misy tanàna goavana be dia ao ny fifanankarezana maneho tanana lehibe ary teny irery any Amerikana mihitsy ny fanana ny tanàna io. Fa na Washington aza mbola tsy tsara noho io. Washington DC zany goavana be zany toerana zany. Dia io ilay niarany tenin'Andriamanitra beko amin'izay raha ny fanazavana. Raha mizara io fanazavana no taneno ary tany hoe menao zany aloha dia manaova zany samy nabiby anankiray manana loha anankifito. Samy nabiby anankiray manana loha fito ka io matsy io fanazavana io dia asiana ireo vehivavy mitaingina eo amboniny dia asiana ireo tandroka folo eo ambonin'ity biby ity. Ny biby io rehetra hoe biby dia ho an'izay tsy mitondaka io moa zany rehefa fany ianao eo ampeny foana mitondaka ny fahafahoana no mitondaka izy mandeha fampianarana dia tsy mamindray zany rehefa efa tsy mbangy maneny ireo soa mihitsiny ka tsy mararany teniny ry ahy efa nteny iray mitondaka foana ka io tenanareo rehefa tsy mitery ianao zany na mandeha vavaka ao aza atao sy mitona efa miteny areo ilaina amin'izay fampianarana ny tanero zany asiako nalaina eo ao azy amboary aloha zany zay sary zay dia mianareo vetivety sary biby anankiray dia sivy lohany anankifito eo aminazy eo
io zany asiko tampokokoa zay ka ateo noioany io zay fotsiny vehivavy de asiana io vehivavy mitaingina anazy asiana vehivavy mitaingina an'io biby io zany ataverana zay vita ve ny sasy vita sa tsy vita manana tana zay navita manana tana zay tsy navita navita daholo zany a aoazy rehefa vitanareo zany navita daholo de mamany a oanefa fotsynareo nareo sary reo hoe inona le dika aminy io no voalohany a amin'ny biby zany manana loapito any amin'ony a zany aloha zany hoe mazava ve ny teniko aloha ino voalohany nataonareo sary a de iny a ndraty hoe fanjakana Babyloniana Assyriana eo tasiny Assyriana raha taona moins 720 tany hoany raha vanteny hoe moins 720 zany dia 720 tanohan'ny Lanzero zany de nateo naterahany Eofa de ny moins 720 zany a taona fitonjato taona talohan'ny naterahany Eofa io voalohany io zany de ny fanjakana Babyloniana Assyriana moa zafady ny lo faharoa de ny fanjakana Babyloniana ny lo faharoa de ny fanjakana Babyloniana tany amin'ny taona moins 590 tany hoany de lo fahatelo a de ny fanjakana Mediana io a tsy tena voafatra mazay amina mihitra dia mifangaro tao zareo
zareo paviloniana reo mifangaro tamin'ny dana sy mipetrana tsy voafiraritra mihitsy hoe tamin'ny fotoana telo tena midinandreo ka mifangaro tao zareo fa hoe fanjakana satria samy mikodakao daholo na ny diana ihany koa na mipetritranina ny diana moa dia irakianina mipetritranina dia irany amina amin'izao fa tsarany tena maiko sy veron'io fa misy fotsiny zareo miaraka teo miara-mikazaka tao Israel satria rehefa rava ny fanjakana babiloniana dia midianina no miaraka manjaka tao atao koa miperitrianina tao ina zany hoe manakaraka ny babiloniana zany dia mifanjakana midianina io nanafika ny Israel ihany koa nanjaka zaka mihitsy koa zany nanambiry utaorina zay dia mifanjakana mamperitrianina na mandeha ihany koa an'zareo Israelianina dia taorina zay fanjakana fahadio zany dia mifanjakana grika aeso tsara fa misy lavanareo an'io fanjakana grika zay teny tona moins 335 tamois c'est misy presy décrit tamin'ny fanjakana grika dia mpanjaka Alexandre le Grand ny mpanjaka tamin'izany eo nanjakazaka tao Israel zany ka reto biby reto zany ny biby andianafy an'i Israel atao ary efa nanafy an'i Israel dia dikan'ity biby ity dia milo zany le nandiananafy atany no anankiray ka raha tao anatin'ny sarona biby anankiray moa zany ry zareo dia misy nefa biby efa nandeha ary misy ilay biby mbola an'ilay farany zay le sary zany dia eo mifaevana moa zany ny grika zany efa nanafy an'i Israel nareo efa sananafy an'i Israel atao na Assyria na Babilôna na Midiana na Persiana ary ny fadimy dia ny grika io ny daty tany taona moins 335 tamoany tany androny mpanjaka Alexandre le Grand tamin'ny taona moins 335 aleko tsara ny voalohany Assyrianina faharoa Babilonianina fahatelo Midiana fahaefatra Persiana fahadimy any grika ary ny fahaenina io le hoe ary lay fahaenina dia mbola io amin'izao ankehitriny zao tamin'ny fotoana io mbola grika io izy tsy lay tamin'izao fotoan'izany fa ny fanjakana romanina satria tamin'ny andro ny fanjakana romanina zany io resany hoe io mbola io zao tamin'ny andro ny apôstôly Jaune na hoe ny romanina io zany dia hoe ny io mbola io zao tamin'izany fotoana zany aveko tsara dia mpanjakana romanina zay tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro ny apôstôly nanoratra raha ny resahana zany araka tsara ve dia toizako toizana dia le fafito zay anaty firenena rehetrarehetra mihitsy kana Allemagne fanjakana Allemagne indray zany mbola voavy taty aoriana raha ny olona tamin'ny romanina izy indray zany le fanjakana fahafito lay no anankifito ka ny faharoany zany le fanjakana Allemagne
zany zareo représenter an'le tandrefana ndray zany dia misaky zao ny tandrefotany zany dia ny zareo Moyen-Orient ndraiky Israël dia mitipaka anakaty amin'ny Grika dia mivady atao amin'ny Européenne satria Européenne daholo ny Italiana sy Allemagne dia ilay vatana biby dia io lehibe Rosia io vatana biby io Rosia le biby farany izay nderan'le Israël ka io roa biby reo zany dia samy dia efa samy amin'ny tany Israël fa tam'izao reo loha anaky fito reo efa samy nampijano Israelianina reo biby tena eny da nampahory Israelianina mihitsy manerana zao tontolo zao fa ny biby zany no fahavalony io le diniko anareo ty biby fahavalo ty no atao hoe Rosia io le biby io le biby io ary ilay mitengena anazy raha notany tany nampianariko anareo ary mitsy nefa ny sary dia lay karazana fivavahana maro samihafa zany na ny fiain'io rehetrarehetra reo ny fiain'ireo fivavahana misy an'ireo firenena rehetrarehetra hoe ny assyrianina, ny babylonianina, ny indianina, ny persianina na ny fivavahana arabo daholo moa zany tena betsaka mila zao sazo fivavahana arabo ny fampotapony arabo ny karazana zany eo Andriamanitra tizy ny Filistine sy ny maro samihafa reo ny assyrianina Andriamanitra tomboky ny karen'ny tany fa karazana fotsiny samihafa dia mitovy teo amin'ny Andriamanitra sekoa ny Andriamanitra nitarika izay ny misy tany dia eo ny ova style ny Andriamanitra rehefa tatiorina ny vaky katolika romanina ny zay italianina na romanina zany vaky katolika romanina ary lasa ilainy lasa matanjaka tena tanjana ny tatiorina amin'ny fivavahana tany sy atletir zany dia avy eo zany tatiorina dia miova style ndeha koa ny arabo dia lasa mivatika silamo vatika silamo dia koa ny rabo taka ny lay romana mivatika style lasa mivatika katolika romanina dia ohatra zay koa ny silamo arabo rehetrrehetra mivatika style koa izy dia mivatika silamo dia io le firenena ngetabenako fa mivavaka amin'Andriamanitra karazana ngezabe dia kristianina sanjoka ankehitriny sy reo silamo reo le fivavahana reo efa misy eto ambony tany le ngezabe mihitsy io le teneniko anareo hoe fivavahana no ngezabe no mipetraka ambony tany dia ny katolika romanina sy mitarika miaraka amindreo sy ny silamo dia mitarika miaraka aminy eo any izay mampiasa valibony sy mampiasa ny teny tadanyavany reo izy io ary ny fanonteny izay adversaire izy io adversaire izy io reo dia ny fanjakana masina mitondra ny misy tariky ny izy io ny fanonteny-dreo le anaky teny mampiasa ny soratra masina reo no kavitombo'ny tany araka mity savisavisary zany tsy dia sao mena mity savisavisary zany misy tsy dia sao zay atao anateny hoe romanina fa ao atenin'ireo fivavahana daholo amin'izay mita rehetra tsy misy fivavahana mavo mandreo azy fa mandoko makitra anaty daholo amin'izay mita rehetra satria tsy rehetra mandeha any fa tsisy hevitra tro tiafaka mameo tena tro fa tsy mesy tonga amin'izay fahatarony izy menakary mety tonga amin'izay fahatarondreo Andriamanitra ty rehetra rehetra reo zay le hoe tonga goka fanjakany sy io bilibibia ao amin'ny sarina ataonareo io le te hoe goka io zany hoe ity goka ty zany satria eo aminazy daholo no mipetaka loloha eo io metsika zany fahatao zany fahatarondreo ny bibibi reo areo Andriamanitra tokony zareo rehetra milohana fipito io satria fahatao ihany ara ihany fahatao any dia ny fahatao any bibibidy ity ka ny fahatao any bibibidy io dia tsisa kalimine dia tsisa zany io biby io fa zanak'anony ka io bibibidy zay ho avy io zany zao lasa mpanjakany Rosia dia tsisa fa zanak'anony
rehetrarehetra mazava tsara ve ilay raha-miteny efa mazava dia pesaka an'lehibe dia ity patron ty zany hoe patron divony io zany io no mitaiko ny Andriamanitra rehetrarehetra zay efa tokoa nipesatra amin'izay ary ioeno zany no patronizme akrary dia ioeno manome taefana hoe fa zanany manotsopetikio araka hoe sy mampisy génara zany concepteur misy génara io zay natao tany anaty ranomasina ary toerana namboarana azy dia tany amin'ny toerana misy ny Leviatana amin'ny toerana namboarana azy any misy aty Leviatana Leviatana zany ambany ranomasina any natorakoarana zany no hoe zava-doza be mihitsy mandenaty ranomasina moa dia nefa mety lehibe reo tsy amteny zao sy anaty ranomasina any fa satria vonilany tetik hoe no miapakavaky nefa sarotra be mihitsy reka mazay hoe kasika ny biblia hoe sy le biblia reka taminy sy ny fivavahana zay miaraka aminy zany dia vitana io rehetra kosa zao ny fivavahana oritsy io dia mitototoky zay makatolika romana ihany io aleo zany no tena hoe original na fivavahana katolika romana ny orthodoxe makatolika romana aloha zaka dérivation anankiray hoe papeny reo nazolona fa ny orthodoxe tsy dia nazolona fa ny fotsiny mitaka amin'ny tena original ny original zareo any zany amin'izareo samy katolika zany raha resahany zay tahany dia ny fivavahana miaraka amin'ireo kosa dia fivavahana silamo tafarak'ireo dia inona ny tolony mijery tsy tena ny vehivavy-tranga iza zay le vehivavy-tranga fa eto zay tsy dimite firenena izy koa zany lay mitaingina amin'ny fiangonana satria ny fiangonana daholo reo samy araka tamin'ny biby reo aresaka amin'ny fiangonana izy zany ane fiangonana izy zany satria io izy miaraka amin'ny biby io ka ny biby tena nibavaka ny biby ny fivavahana miaraka aminy dia mitatsika io fa ny antiparanty am'izay izy zany tena milaka mihitsy hoe iza io vehivavy io dia mazava be mihitsy ny am'izay ny sary fanana fa ny vehivavy firenena anankiray tena nanjakanjaka tamin'ny fandakany tany sy ny firenena mandrafika zao miteny zao dia manjakazaka izy fa tsy misy mihitsy katolika romana manjakanjaka zany tsy misy zakazakainy zany izy ala tsy mahabaiko silamo dia rehefa misy katolika nabaiko silamo ary le mampimety misy le hoe pampampidy tsy mitena gaizy mahabaiko silamo ro katolika ty silamo vabaiko tena fa ny amerikanina mahavoabaiko silamo voabaiko ny filaisatra am'izay ida ny fivoabaiko zay amerikanina zany ary teo na voanarolombelona hoe pampampidy fa tsy zany mihitsy ny bibikiva ny orsizeny fa ity vehivavy zany ity ny tiany no atao hoe amerikanina ile hoe tanàna lehibe firena manjakazakany manjakanjaka amin'ny fotontolo zao io koa zao manjakanjaka amin'ny rehetra atany amin'ny rosianina raha tengenany tengenereritany tsy eto rosianiny amin'ny resaka io adalana ataony amin'ny hoe commerce andretsako tena fisy samy ady amin'ny bibidi mihitsy izy hoe samy ady amin'ny fanjakazakany zany mahatonga anazy hoe feny commerce mihitsy mihitsy zao
Jadi itu mulai dari fanaka lima batu atau jenis masnya kan, mungkin tahu cukup. Kita berbicara apa? Ini semua usia di urusan dalam komersi. Biasa di sekolah tinggi. Saya tahu sekolah dari karena kita coba dengan jelas komersi. Atau dari kita sani dari jangan. Jangan maka orang ini semua yang pura pura. Begitu nggak bisa dia memang kita kecil mana mereka, lepas itu dia juga dengan kita itu, setelah itu jatuh ke dalam yang manis. Kalau kamu ini bisa bangun manusia, kalau kita juga panas, boleh jadi musim. Baik, kan masa pas, luar saja ada berapa, kalau juga, anu lebih je, harus fight utama lebih, itu jadi fight pak. Bisa dikritik apa nanti menggunakan saya bisa explain ini pakai nekam dari ini jadi pun bahasa nekam ini awal di sini ini pada kami pakai tu jepun berarti dari kita ni panjang banyak kita nak mengambil dua minggu pas yang begini saya mencari kemana nak solusi pada masa nanti lepas ini hari bola dia tu dan suruh kemas nanti pun bola nanti tak kaya banget dia bukan macam saya itu dia ya ini dia ni value nah kita kerja aja ni aku ni macam apa kita nak tu lebih safe lagi dari ini arah di nabi bisa mereka senang nanti ada itu Eropa itu tak parah Sama tu lah, setiap komitmen ini kalian sendiri yang banyak mengumpulkan masalah di Amerika, tidak sedang bekerja dalam satu. Dan kalau mengumpulkan ini problem apa tadi, jadi orang kata ini dia dalam makin tinggi, siapa main dengan makin tinggi, mengumpulkan ini bincang pada kaki juga, sakit ini kita sekian atau tidak, lepas itu pada kaki juga, dunia ini pasti dikomandi. Ditambah pada sambil itu bila dari tujusi, division bersama seperti itu, jarak itu kalau berpisah nanti orang ada juga dilakukan lagi. Ini dekat pada dari itu, ditambah dilakukan musik, dan yang sesuatu seni apa yang kita lakukan itu ceritakan dilakukan musik, kamu mengirimkan seni jalan mengirimkan, ini fan di mana di sini, langsung seni dia akan menceritakan semua fannya ini dia lah sampai mana itu rano percaya orang mampu keno ini saya saya no nggak pero percaya sama percaya sama kalau tidak ada percaya sama pun seperti misalnya Switzerland itu masuk masuk dari mana ni anda itu itu rano pero nantinya sesuatu Switzerland itu biasa dengan ram kita pun kata yang valida tidak cuma dia solusi nanti sana ini mau pakai dari mobil solusi nanti tikus ini patron nanti dari simpang dari orang patron itu bisa income dari dengan cara secara dari tiga nanti kursan ini state contingency saya ni tinggi nak tekstan dari orang, nak berapa dari ada awak tak kaya pasal semua, ini panjangan pelajaran tinggi, siapa sampai kursus yang ini jadi terus, bola kursus siapa? Jangan tinggi dalam jalan asal kursus ini terus mungkin, dengan aja sebenarnya sulit saja. Saudara setelah penelitian susu. Nanti penelitian susu sebenarnya. Baik, ini jadi faktor, ini jadi bukti, ini dari cara-cara konsekuensi dari, ini dari konsekuensi sudah mau kita tahu nasib. Namun kan tahu ini bisa lupa. Wajib memulai politik demokrat dan hanya mas Deus ini so orang ini cuma itu
atao fay mihitsiny atao fayranao ny mivarotra atao fayranao ny rehetrarehetra mihitsiny zay le hoe tsisy afaka manotra anazy amin'ny atao fa tena manjakazaka amin'izay tiatovava izy fa ny farany kosa ny sifatova ny votsika teny zao mety mety ho aziran'risy amin'izay izy ny zany tonga ny fotoana tsy mety antinjirano an'io risy efa miomany moa ny amizazazary zany tonga daolo ny fanatanterana ny teny tsy mety manao ny asa daoly mety areka araka izay nanaminana anazy zany na toe dada iafany tompony zao rehetreka zao tsy maintsy manaraka amin'ny baikony metarety mazava rehetra izy tsy mazava ny fanazavana teny mazava sa tsy mazava atao mafy ay io ny tandromany misy fisaina lotsary fa tonga ny famaranana atao karana hoe mixasoteniko zao tonga ny fatanterany teny tonga ny fandrafana ny tanina reo tonga ny fotoana izay mampitena ny fotonga eto amboniny tany tonga daolo zany rehetra zany ty misy azo avy intsony fa miazakana ary ilay mihitsy miarany ny teny tsy mangataka andabeka zao fa hoe aleko atsy fa zanjanina intsony lava fotsy sy samboary mba pitako ny asa nampanaovina anazy dinareo fiteny ianahany io rehetra tsy anahany mianana mianana io ihany fa tany aniamielo any ka mianana ko rambo tsara ny ditrazay dia ro tsara ny teny zay no tonga namtenanareo arao am'izay ny toromarika aniry any arao daolo am'izay ny toromarika ka no mianana to aza le talatalatsony sy nitana ampianary tena tanterao mihitsy ho an'izay amonjy ny fanary tonga zao reny lantolanta de niteneny farana fa rehefa tsy anaty azo raramina zay niteneny iteneneka zay tanao fa gamafao fona zay niteneny re ina teny alao fona eo aminy fisofonanao zany io nanitena mihitsy metsy mandeha io de manderaka azy nadaminana anazy miaraka zay nadaminana bada iavasy osoanazy mba ampisinandireo sy ny paipany izy mandemana rehefa mimana fa tena andeha am'izay ny tsy popokaraka nilany sy lianay tonga ny andepasana ny tena andeha tsy popoka ny misy andro endasana fisotsony zao fa mandefa popoka tsy popoka ry de le tsisy ady azo ajanona zany tsony e aza manantena hoe sy filaminana zany sy mikalaza fa zany aneka tsisy zany ikrenana zany defa miteny koa lela andana miaraka amin'isy rehefa torabona re fa zareo de tsy mety rosiana anatinareo anatinany io tsy mahavelo anao zany dada lefa rekrenana taikony président Zelensky ny misy solution tsony io andana mandeha makany russie zay ny solution rehefa fa tena oravana hoe rehefa tsy mitanjona nefa reo de tsy misy makany russie foana nadia anatsy mety tonga nopotsiny nareo tsy metsy makany russie foana nadianatsy zay mety miaraka amin'ny russie nareo nadia anatsy na mety anareo na tsy mety anareo tsy mety miaraka amin'ny russie nareo adalanareo fotsiny mety ho taritaky ny présidentareo tsy misy solution efa namety ny andana miaraka amin'ny russiana rehefa totototsona rehefa tsy mety nareo zany de nareo tsy mety lafa mihitsy natina tsy teny natineo natineo pototsona nareo rehefa sady fotsy anlasany any zinanao zany ny anoera nareo tsy mety meny teny ilako fatan'olona tsisy mety meny teny ilako zay misy nanafoana nareo fonareo voatonga sy anio mino am'izay teny ilako zany mahitsy e ho avy aminareo am'izay ny fanafoana nareo ny manapoka nareo de le andriamanitra avamo maka nanapoana ny israeliana ny anapoanareo rehetrarehetra am'izay tsy nitrelianareo tsony ny voapoka fa ianareo etarehetra fa amboniny tany ny velona fanjaka fitona fanjakana foana daholonareo
Ayaw ko marikas. Mamay ka ng sinilinis na na rin. Teka, may tanarewin ito ini. Udero sa mga sinakasimpiin ko siya kasi nagkaiyak. At kuminsi sa pagkakalus, sinagkaiyak siya na rin. Naroon si Snake niya eh. Tuloy-tuloy sa katala po sa nilip, may kasitin ito ini. Fatsnis na kufakantin niya lang laro ng kaya at sisa kufakamsama na laksik. Sa itin, tapos yung kasyoswang sa medyo mang siya na. Dan naman po sa narufaksin talay na rin. Siya doon sa akin, barasun yung effect ni Tura, nakapit sa pagkawan ng kapantay ng Dewan, siya yung kapantay. Pagkas ka sila pinartiyan, isip ko pinabili ko sa'yo. Found that still please. Yung mga aso na yun, kayo Muswan, huwag sila sa mga kapitli, sila magkaulas, mas gusto rin sila yun, manong raket, yung sila yun.